sanao misafidy manaraka ny fandarana sovo 24/7 miaraba tomboko avy manao tomboko lahy Petra Kotiniaina no vahintsika am'izao alina izao izy moa tsy malala azy mpanao politika ivatry ny ela ary nandalo vanim-potoana maro teto amin'ny firenena manana ny heviny izy am'izao vanim-potoana iainantsika izao miarabanao Andriamanitra Solombavam-bahoaka miarabanao Tsoare dia miarahaba ny manaraka ny fandaharana zay rahasiketsao araka nambarako teo tsisy tsy mahafantatra ianao hoe misehatra politika MFM tambatra mbola MFM tambatra mbola mijoro ny tambatra am'izao ny MFM zany aho zao zay efa nisy vanim-potoana nanaovana fanambarana officiel niaraka tamin'ny tompotandraky ny MFM tamin'izay monsieur Kotovaza hoe miverina maby tambatra zany zay tsisy tsony ny tambatra tsisy ny tambatra dia tantara kely vetivety nanao upara zany hoe nanao ny rajoely ianao tamin'ny 2023 nanenenana sa tsy nanenenana nanohana ny président Rajoelina tokoa ny antony tena mazava anisan'ny faritra mpamboly sy mpiopy ny faritra Fianarantsoa en particulier Kelavavona raha ataorian'ny fitondrany Tsinanana dia anisan'ny fitondrana nampandry fahalemana ny tegna ambanivohitra zany ny fitondrany any Rajoelina zay no antony tena lehibe nanohanako anazy satria tena zavatra niainana zany zay ka ny upara dia sehatra iny tsy atoko politika sehatra ny vondronan'ny olona zay sy TGV nampandany ny président Andry Rajoelina faly sa tsy faly nanenenana sa tsy nanenenana efa nilazako zay ny antony tsy nanenenako lay izy satria ny antony ny zavatra naharesy lahatra anahy ary tombosoan'ny olona milamina ny tany fa izao iako manaiky misy zavatra tsy nivitan'ny fitondrana zany matoa ny midian-dalambe ny olona taty tanan-dehibe ka tsy afaka manome signy ny olona am'izay lafin'izay satria tsy ny fiainana tany ambanivohitra ihany no fiainan'ny firenena fa ny zavatra tsy nahafapoan'ny olona zany tsy vitan'ny fitondrana dia niala izy ianao Solombavam-bahoaka ny Kalamavony any ambanivohitra dia ianao zany zao anisan'ny nanohana nohony zay fanazavana teo any Rajoelina dia ao anao izy ny vahoaka ny Kalamavony nanohana ny titolona natao faranyity ve izy sa tsy iaho manokana aloha tsy dia mba tsara ny mandangy iaho sy nandray anjara tamin'io tsy tateto Antananarivo mahitsy fa tany Kalamavony dia tany Fianarantsoa zay fa rehefa niala ny fitondrana teo vokatry ny tsy faneken'ny olona taty tanan-dehibe za tsy afaka manome tsiny ary nilaza ny fitondram-panjakana misy am'izao fa hanao refondation dia mandray anjara feno aho dia rehefa mihain'ny olona ny Kalamavony ianao am'izao fotoana zao mety aminy ve zao fiovana zao satsia ny ahiahy aloha misy amin'ny olona satria araka ny teneniko teo ny hoe zava-dehibe taminazy ilay fandrem-pahalemana dia manana ahiahy izy hoe afaka hanohy an'izay ve ilay fitondrana misy zay misy ary rehefa nilaza an'izay amin'ny radio sy ny télé nilaza an'izay amin'ny mpitondra misy am'izao hoa misy an'izay ene ka aoka ny fanovana tsy handrava ny dingana efa vitany teo aloha fa harovana ny dingana efa vita fa ny tsy vita kosa dia izay zany no atao zay fomba hahitana vahaolana anazy ny fahitan'ny Petra Kotiniaina zany am'izao hoe efa zay tokotra ny ary fe zao le izy hoe tsy mandrava ny teo aloha fa manatsara kosa ary
hitanao ve zay soratra atao anatin'izay ray volana nitondrany ny fiadidinan'ny repoblika fanavaozana zay raha ny fiainan'olo any ambanivohitra aloha sarany agny Fianarantsoa aloha teo loloha kely teo aloha dia somary nisinisy any ny saika miverigna ny halatra fa amin'izao fotoana zao zany a efa azo lazaina hoe miverigna normal milamina tsara zay le izy dia manomboka afaka zany ny ahiahy ny olona zay ny fahitako anazy amin'ny apena Petra Kotineny ave ianao mahay MFM moa zany ny MFM zany le am'vavony tsy mitsahatra miteny sy ny sisa mety aminao ve zao fitondrana hoe refondation zao ny valiny a raha ny hevitra lazaina ho anao fanovana dia ampanetretena no lazako eto raha tamin'ny 2018 hiroso amin'ny fifidianana dia ny tenako fantatry ny firenena manontolo hoe diso zao lalagna andehanantsika zao satria efa niteny a tamin'ny 2013 dia natao hiany ny fifidianana dia niverina ny crise tamin'ny 2018 dia nanao rappel an'izay a hoe mbola hitohy i crise izao raha miroso amin'ny fifidianana tsika fa aleo aloha apetraka ny arofanina rehetrarehetra mba hifehezana ny olona zay tonga hitondreo mba tsy hanao fanapara-pahefana tsy hanao fanarolotam-pahefana tsy hanao harena dala-tompony harem-pirenena sy ny sisa sy ny sisa mivaliny aloha ny nampiterina ponja zay ny antony napiditra namponja tamin'ny 2018 dia niverina izy izao ny andalam-be ny olo ka voamarina ny zavatra nolazaiko mandainga zay nilaza ny refondation teo alohako teto tsisy mpanao politika nilaza hoe andao anao fanorenany fotony atsika teto Madagasikara talohako ary na ireo toko milaza hoe zahay refondation tsy nilaza n'izany talohako reo ka raha misy zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia mizoro aho masay tany amin'ny 2018 ka nivaliny a tena aloha laharina zany amin'ny hirosoana amin'ny tena fanovana afaka rotoana zany le hoe fifidianana fa le aloha zay le efa misy tetiandro napetraka le gouvernemanta mety zany zay a dia hoe atao anatin'ny enim-bolana nanao concertation afaka am'izao anao an'izao any amin'ny farany faharotaona any a manao fifidianana mety aminao tsara zay zao ny fandehany aloha voalohany aloha ny fahitako anazy raha ohatra ny zavatra misy zao dia tokony handany fotoana bebe kokoa aloha zao ny fitondram-panjakana misy amin'ny fomba hampandehanana ny raharam-panjakana aloha satria zay anisan'ny nahatonga ny olonedina an-dalam-beny dia hoe problemana jiro problemana rano raha ny hevitra ao manokana atao anatin'ny enim-bolana aloha dia sy tokony mbola hifatoko amin'le hoe concertation na conférence nationale na conférence régionale aloha fa agny amin'ny volana may agny vao tokony tena miditra amin'izay hevitra zany fa mandra-pahatonga an'izay aloha dia tokony hanao hafatoko amin'ny fampandehanana ny raharam-panjakana satria zao ny antony ary message ataoko amin'ny izy dia milaty raha sanatria ka tsy mandeha araky ny tokony ho izany ny raharam-panjakana io araky ny fanirian'ny ny vahoaka dia kely ny sansy hampireusira ny dingana manaraka amin'ny tena isian'ny fanovana ka mifampiakina io zany zay no antony ho anahy manokana zany dia zao tsy dia le fotoana hoe tsy maintsy terena ho roa taona fa ahoana ny fomba hoe tena hampandehanana ny raharam-panjakana na fiainam-bahoaka no mandeha koa ny fanomanana sy fanatanterahana ny concertation nationale ny olona ane zany zao efa manao conférence nationale fa mandra-pahatonga ny volana may dia avela aloha ny olona ny samy mifampidinitrana fa ny fitondram-panjakana aloha
tokony hifatoko amin'ny fampandehanana ny raharam-panjakana aloha zay ny hevitra zay ny hevitra an'izay ny zavatra tiako olazaina koa dia zao inona marina moa ty fanovana ty satria tsara hazava zany ny fanovana dia tsy inona akory araky ny lazaiko dia hoe diso ny lalagna nandehanantsika dia misanona zany tsy toizana tsony le lalagna diso fa miditra amina lalagna vaovao mamaritra lalagna vaovao ka ina le zavatra tiana hotratrarina am'le tao hoe fanovana ny zavatra tiana hotratrarina dia ny hoe fametrahana rafim-panjakana rafim-panjakana mampihena ny tena idéal moa zany dia ho hanafoanana fa farafaratsy ny mampihena ny fanapara-pahefana ataon'izay olona hitondra mampihena na manafoana ny fanarota-pahefana mampihena na manafoana ny ketranantrano sy ny sisa sy ny sisa zany ny aretina satria zay ny aretina tena manapotika ny firenena ina ny tena tandro akoatran'ireo dia ny hoe ny fanovana zay apetraka zany a dia tokony hiteraka ny fametrahana rafim-panjakana vaovao dia tokony hiteraka hafahana mamaly ireo filan'ny olona zay tsy voavaly am'izao fotoana zao zay ne ny zavanatratrany zao nefa ny zava-misy verenako le 2018 ireo olona samy teny ny olona rehetrarehetra zahay dia sary-piaro amin'ny fanovana sary-piaro amin'ny isian'ny fanovana fa zao ny zavatra hitako a misy ao anatin'ireo olona mitenyreo miala seny amin'ny teny ity satria tsika andro sisy kinafinafina zao mangarahary raha ny teny ato amin'ny 2018 hoe tsy maintsy manao refondation tsika fa mively any crise ny fitondrana niala teo ny TGV zany anisan'ny olona tsy hoe anao mpanakorotana nampiterina ponja fa tao anatin'izay koa ny timy ravalomana tao anatin'izay koa ny HVM erotonaro mampiana tao anatin'izay koa ny MMM farafaratiny zany ireo zavatra teneniko reo tao anatin'ny olona nilaza hoe anao mpanakorotana tamin'ny 2018 rehefa nilaza hoe tsika tokony manao arifanina aloha zay vao moroso amin'ny fifidianana dia hoereo tsy ilaina zany fandahoroso amin'ny fifidianana ka ny fanontaniana petrako zany zao satria ireo zany anatin'le tao hoe sary-piaro amin'ny fanovana zao efa nilasahan'ny fanahy masina ve ireo zany zao efa niova ve ny hevitrin'ireo satria miverina amin'ny zavatra nylazaiko tao amin'ny 2018 ny zavatra misy amin'izao fotoana zao sa hoe sary-piaro amin'ny fanovana satria misy milaza ny le fanovana lazainy olona sasany ane dia le hoe miala iandro zelona dia mba nay koa tsy izay le fanovana tena apetraka eto tsy fanoloana tsy manala olona tsy fanoloana olona ny tena bazina fametrahana règle de jeu hitantanana ny firenena mba sisian'ny fanapara-pahefana zay ny mandeha am'izao raha ny kabary mandeha ka zay ny nolazaiko tany amin'ny 2018 eny dia ireo namany tsy nakatohan'izay ka tsika mangaraharo am'izao ary zay no anisany ahiahin'ny olona am'izao fotoana zao satria ireo oloreo anisany miaraka manakaiky ny izy dimila dia tadidiny olona tamin'ny 2018 hoe sao dia tena tsy le fanovana tena ilaina sao dia handairan'ny hamilivily any ireo miaramila dimila reo reto olona zay tsy nanaiky tamin'ny 2018 zay ny tena marina nefa tsy miteny ny olona zay lezay koa hoe latsahan'ny fanahy masina ve reo zany zao sa resy lahatra mihitsy zany reo fa hoe manarafitra pety rakotiny aina tsy faly ve anao a
rehefa niovana anaraka ny hevitra ao reo atoko ny tanysainao sy reo olona ny tanysainao reo hoe iny to latsahafana masina tokoa fa latsaha ny hevitry pety am'izao any izy misy tsoara ny miaramila dimylahy ireo mitatana ny firenenareo reo ny tena nanao fanambarana fa tsy reto olo reto fa ireo anatin'ny milaza ao sary-piarony isian'ny fanovana de zay ny raha peleko amin'ny gasy eto hoe tena zay tokoa ve ny hevitry reo olona reo mbola atsoko reo manaraka de antaniko zay tokoatra ny fenhevitra reo fa ipetra kotiniena izy mino an'izy dimy rahalahy mpitondra fanjakana ve anao zao a misy azo ataoko amin'izy dimy lahy de zao faly ny olona rehefa nizoro ianareo ary anisan'izay aza ary nilaza fa tena iroso amin'ny fanovana atsika hanao refondation atsika lalana tsy maintsy izo andehanan'ny firenena ny refondation mazava ny antony hatrany amin'ny taonareo amin'ny fitopolo ka hatra amin'ny 520 rehefa mijery atsika de tsy misahatra miharatsy ny fari-piainan'ny malagasy ina ny antony zay misy zavatra tsy mandeha agny zany na amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny ara-toekarena ka tsy tokony tohizana ny atao refondation de tsy inona fa fijerevana ny hoe inona zay atony sakana zay ary rehefa fantatra zay a inona ny tokony atao fa ny zavatra tamin'ny 2018 de hoe atao ny fifidianana rehefa misy mpitondra eo de mandeha kandy ny zavatra tsy mandeha ina moa zany ny tena fototsy ny olana zany raha ny fatako anazy ny tena fototsy ny olona lehibe ny zavatra roa lehibe monsieur Tsoary na telo ny lehibe indrindra de mitoesaina i olona mety samy tenyreo milaza ao fanovanareo mety misy ny sasany hoe nylazay fa fanovana de ny hatonga anazy ny fitondrana fotsiny fa rehefa avy eo izy ity système efa tsy mety io hiany notazony ary zay ny ahian'ny olona sasany am'izao ka tsy zany moa ny zava-misy am'izao fotoana zao te hoe ny loi de finance zay dinianareo am'izao fotoana ny volavolainy ny teo aloha de io no amboamboaryleo ary anao tena nafana fo be mihitsy tamin'ny fionana tamin'ny gouvernement iny ka zao io moa loi de finance fa eto ny tena ahian'ny olona de zao misy olona ahian'ny olona ary anatin'izay de hoe ny apahany amin'ny olona milaza fa sary-piaro amin'ny fanovana tiany ny mahamay anazy fotsiny ny ahatonga anazy amin'ny fitondrana fa tiany fotony izy zany na amin'ny système io izy zany hoe kitikitihina tsotsotra fotsiny ny lalam-panorenana fa inona ny tena bazy ny tena tsy mampandeha ny lalam-panorenana io raha roa lehibe ny fivangongoam-pahefana somary manaitra ny olo ihany am'izao fotoana zao fa efa be dehibe ny miomana amin'ny hoe hiatika fifidianana filohan'ny republika nefa ny tena zavatra misy de zao reo olona efa mieritrereo ve zany tena le fivangongoam-pahefana zao ihany no mapety azy tiany tazomina satria raha ny zavatra misy de hoe ny fivangongoam-pahefana taty amin'ny fanjakana foibe sy tamin'ny olona ny tondra anisany tsy nampandroso ny firenena raha de rehevanao amin'ny akabeny zay de zao tsy de ny président de république tsony ny tena hanakinana ny fampandrosoana raha zay hevitry ny olona zay zany hoe zao ny tena dikany raha am'izao fotoana zao ny 550 isanjato ny teti-bolam-panjakana tatany amin'ny fanjakana foibe de ny eritreritry ny olona zany amin'ny manaraka azay ny dikany fanovana farafarasiny ny 70 na ny 20 isanjato ny teti-bolam-panjakana ny vola ampiasaina eto mandeha any amin'ny faritany ny faritra ny district ny commune ny dikan'izay zany tsy de tena lehibe so ho fahefan'ny filopirenena kanefa be dehibe ny mahay tianao président zany zao de raha zay zavatra zay zany reo olona reo zany te fikitra amin'ina moa ty am'le fahefana be am'izao ka ahiahin'ny olona de fa sokoafana ny atefa raha ny hevitra ao petra kotoniana de zao ny fanjakana foibe central zany manaraka de zavatra mahakasika ny firaisam-pirenena
ny unité nationale sy ny zavatra stratégique no mijanona aminazy fa ny ministère ny mahakasika ny développement rehetrarehetra de tokony ho any amin'ny faritany zay anarany na inanina ny anarany zany a de mandeha any amin'ny faritany oentin'ny Petra Kotiniaina sy ny MFM any amin'ny conférence nationale ve zany hevitra zany fa tsy resahana eto amin'ny solanga fotsiny sy hevitra resahanao isaky ny miona aman'olona amin'ny mpaneritena lazako hevitra raha zao tena hevitry ny malagasy satria tsy hainy manazava anazy fa migasy de hoe nisaparitra de milany hoe avilao andraisana etagnana ny fampandrosoana de aminay areto amilaza fa raha vao mijanona amin'io présidentieliste moa asika io ny fototra mampively krizy satria tahazo an'io aby fa rehefa paritaka ny fahefana lefa any amin'ny faritra aby ny vola tsisy taitra amin'io misy stabilité eto ary tsy misy taitra amin'io tsisy miraharaha sony zany ka izay no mazy anisan'ny fanovana lehibe tena lehibe zany raha ohatra réaliste atsika fa tsy mpanao calcul sy ny président de république tsony no tena ho fototry ny fampandrosoana raha ohatra tsika tena isitona lesona amin'ny zavatra efa niainana zany fa ny olona moa mety samy manana zay anatiny eritreritray anisan'ny fanovana lehibe eritreretra koa zany misy Edouard Vaudrihard de zao tsy politika fotsiny fa toe-karena ohatra zao ahoana moa no haneken'ny olo any amin'ny faritra vatovavy ny volamena miala amin'ny faritra vatovavy io amina tonne de 20-30 tonnes par an ny mpianatra ao amin'ny lycée ny mananjara mipetraka amin'ny tany ny vanila avy any amin'ny province ny Diego fi ny lalagna ambanivohitra Talahy ny lalagna ambanivohitry Sambavany tsisy varana tsisy manjary zany fagnisiana lehibe tokony atao koa zany amin'izao fotoana izao de hoe ahoana ny fomba hitantanana ametrahasika fepetra hitantanana an'io harena be dehibe eto amintsika eto voalohany aloha hisy pary mijanona amin'le faritany zay misy an'le harena de misy pary apahany ho an'le faritany dimy sy ny fanjakana fobe tokony hazava tsara zay amin'ny zavatra fanitsihana tiasika ohatra zao raha misy fitandrahana harena zany stratégique amina faritany anankiray de tokony hazava tsara amina lampanorenana koa ny 300 ny tombony azo amin'io a de mijanona ho an'le faritany ny 700 de mizara eny ho ny faritany 5 sy ny fanjakana fohy be raha vao tsy atao an'izay io tena soratanao anaty lalàna zay da amizay tsy afaka mibolilalila sahala ny teneniko teo hoe fanovana lehibe tena ataosika atsika milaza hoe décentralisation hoe soratana anatin'ny lalam-panorenana mihitsy hoe farafahakely ny 70 na ny 20 isanjato ny teti-bolam-panjakana de mandeha any amin'ny faritany faritra district commune fokotany zay satria manotona lampanorenana misy hatram'izay ne misy Edouard misy décentralisation fa tsy misy eny izy de misy anjato ny vola tantanany eto Madagasikara hatram'izao zay eny ny tantanany faritany eny faritra 3 ko district 3 commune 5 sy 100 dimy isanjato ka rehefa de milaza ho misy décentralisation mety fanavana subvention sy décentralisation fanafokafokana olona zany sy le olona any tanàna mihitsy no mikarakara ny famokarany sy ny fiarikarenany de izy tonga ty ambony zany ny apahankely sisa 3 isanjato izy ianao zay misy ny tena hevitra hoe 3 isanjato makaty amin'ny foibe ny 3 isanjato ohatra faritany fianarantso zao misy trandrahana harena ambany tany atao ressource stratégique ohatra zao ao tana marobe kisopa district Ankalamavony misy jugement de fer ao de mety atoatoa mety hiroson'ny fitrandrahana an'io faritany fianarantso io de mazava tsara amin'ny convention tokony atao hoe ny 3 isanjato ny
tombo ny azo ny firenena amin'io dia mizanona ao ny faritanin'ny fianarasoa ny fitopolo isanjato mandeha amin'ny faritany 5 sisa sy ny foibe sy ny fanjakana foibe atao anatina lalam-panorenana zay salan'izay koa lena zay teo hoe atao anatina lalam-panorenana hoe ny 20 isanjato ny teti-bolam-panjakana dia didiany lalam-panorenana tsy maintsy tantanin'ny faritany ny faritra amin'izay fotoana zay tsy afaka mivioleny intsony zay olona mitondra zay le arifanina tena lehibe amin'ny fanovana fa zavelaonao zay teny atao le olona tonga hitondra mipetrakotiniana miainanao zany zao a dia miainanao le teninao teo aloha teo le hoe nisy apahan'olona antoko politika olona te hitondra tsy mieritreritra an'izay izy fa le système zao mampety azy mila fandresen-tahatra be ny zany any amin'ny concertation nationale hoe tena décentralisation mihitsy no atao ary zay hevitrareo zay lisy moa zany io mantsy alasany hoe io mantsy lasa fifandanjakery le izy ianareo izay tena miady mafy any décentralisation dia misy hiady mafy hijanona amin'izao système zao mila hery lehibe mihitsy zany amin'ny concertation eto zao milazaonao misy soary efa lazaiko teo le hoe tsy vita anatiny 2 taona zany io araky ny lazaiko teo zany raha ny fahitako anazy le 2 taona voalohany ny hevitro moa zany hoe any amin'ny volagna ame agny vao tena tokony manomboka ny conférence régionale conférence nationale lany zany zay amin'ny 2026 dia 2027 zany mandravina ny lalam-panorenana sady mampanao ny référendum agny amin'ny 2028 vao manomboka hiditra amin'ny fifidianana ary eto dia milaza tsy mahasoa ny firenena raha tena teanao fanitsiana atsika hoe avy ety ambony ny fifidianana na président république tsy mety tsony fa avy any ambany ny fifidianana miala avy any amin'ny fokotany zay dia izay élection de proximité zay mety 2028 zay vita dia ny fifidianana député na président république 2029 zay vao tena misy zavatra tena sérieux zany raha ny fahitako anazy ka zay ihany ny toesaigny ahatra am'izay maika ary eto dia milaza na avy any velany na avy eto oka tsy hoekena ny fanerena hoe tsy maintsy ataonareo malaky ty ka tsisy nanika le fitondrana am'izay any ange petrakotinaina ny teny hoe rotony tsisy nyteny taminy ataovy rotony io aka izy nefa nyteny fa matahotra izy mety ino fa ia zany ny teny izy tokony atahotra anareo fa cette fois-ci zany hoe na efatra taoany no avitana azy vita araky ny tena tokony io izy araky ny tena filan'ny firenena dia aleo handeha am'izay fa aza terena fotsiny tsy vita anatiny 2 taona zany io zay ny zavatra azoko anisan'ny zavatra anankiray koa zany dia fa lazaiko tsy hoeken'ny olona zany hoe lalam-panorenana ray zany ro mpanaovana io no fa zao raha ny tendance mety hitsanga amin'io fa raha fakely misy tendance anakoa eo ka fanisiana anisan'ny zavatra takiny olona dia hoe aleo fifidianana lalam-panorenana no atao azay ia manoana an'izay élection constitutionnelle tsy référendum fa tsy référendum hoe tiakano sy tiakano fotsiny ohatra zao any ny tambaran'ny olona zao ny hoe elana ny fanapara-pahefana ity fivangongo-pahefana ty ka fa aleo alefany amin'ny faritra ny fahefana rehetrrehetra na arabola na manapa-kevitra fa mety misy ny olona ampahany olo manao hoe any anay fédéraliste misy manao any anay autonomie provinciale ia manoko agna zao ny autonomie provinciale eo anivon'ny province zany no enganiny fampandrosoana rehetrarehetra zay ny any hevitro zany zay ny hevitro zany fa na zay fotsiny azy fa mety misy koa ny ampahany olona hoe anay zanona am'izao ahoana ny fomba hanerenao an'izay hoe lalam-panorenana ray fotsiny anaovana an'izay tsy tafavoaka mihitsy tsy tafavoaka mihitsy fa aleo zany élection constitutionnelle no atao fotsy isan'ny fotoana antsika petrakotinieny ianao tena nanadiady lalina momba nio jirama io mba afaka manomeny hevitra ao ve anao io ny problème any gasy jiro sy rano ia tsorina roa mety misy ny zavatra hafa
fa ny fahitako zahay olony taizany tagnatin'ny toko MFM efa nahalalany hoe agny andro any volana ty raharany Jeramati sy Messi ho zava-doza ao ny firenena. Inona ny secret misy amin'io? Ny secret misy amin'io dia zao. Io fampanofana groupe io. Io anisan'ny napotika ny Jerama io satria nahoana ny fitondram-panjakana ny fandiny teto dia ny fampizara tombosoa tamin'ny olona mpampanofa groupe io. Dia atao lafo be ny groupe. Zay napotika ny Jerama io. Ray zany zay. Faharoa, rehefa taty afara, io fournisseur d'énergie. Zany hoe tsy ny Jerama no mamokatra ny énergie rehetrarehetra fa misy miankina. Misy miankina. Io koa sahala amin'izay. Misy statistika eny avoaka ny mpiasan'ny Jerama eto Antananarivo. 409 mégawatt no lazaina hoe puissance di andraovan'ny Jerama vola isam-bolana. Kanefa ny tena disponible 232 mégawatt. Ndikan'izay misy zavatra fictif agny 187 mégawatt. Tsy dia ho pertana amin'ny ligne iny zany fa misy zavatra tsy mazava. Nefa misy vola mandeha ihany. Zay no antony hoe tsy maintsy atao ary mitodika amin'izy dimilay ihany. Ho sarain'ny olona ianareo hoe anohy ny pratika tsy mety nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby teo mizara tombosoa raha tsy sahy manao audit an'io an'ny Jerama io sy ny ministèren'ny énergie. Ary ankoatran'izay azy zaho dia mieritreritra fa zao ireo mpampanofa groupe reo patronat reo zany ireo patronat fournisseur d'énergie reo tokony atsoan'ny assemblée nationale hitondra fanazavana mahakasika nyty resaka Jerama ty. Zay ny fanovana. Tsy tokony potehina ny satria manapotika ny firenena ina manapotika ny firenena dia zao. Misy vola BDP efa 4 taona zay amina 10 taona. Tokony andeha anaovana zavatra hafa ampidinina amin'ny Jerama ty anaovana subvention ty. Kanefa dia zao misy salatra BDP nataon'ny mpitondra ny fandimby eto miaraka amin'ireo olona raha reo zay tsy azo tohizana tsony. Zay ny zavatra iaho manokana aloha tsy tokony asaina haigna maso zany satria manapotika ny firenena zany. Ya, eny farany nivoaka avao androany sa omaly iny le hoe miantso ny olona te hanao chef de région. Anao ve pety? Zao ny valiny. Iaho aloha tsy hanao chef de région. Fa raha ny hevitra tokony atao maramila aby io zany. Na ny chef de province na ny chef de région. Am'izao teteza mihitsy zao. Ny antony raha atao civil io dia hifandrivotra amin'io. Ary hisy any ny eritreritra hoe misy atokony olona zay fa mandeha amin'izao fotoana zao hoe misy olona ne manao verrouillage ny egny avoloha mpanao politika. Io misy marina. Manao verrouillage zany hoe milaza manao salobokomana. Milaza tompontolona zany. Dia eo izy misy mamarina an'io. Zany misy io zay. Fa hoe hanaraka ve sasay hanaraka anazy zao miaramila reo. Ary zay tokony fantatr'izy dimila hoe aoka ny hafaliam-pon'ny olona rehefa nahitanareo ny zoro vahoaka malagasy. Aoka hijoro hatrany farany anareo mba tena sy voarebireby ny mpanao calcul, ny mpanao politika hoe amin'ny intérêt-ny hoe limité eo am'izao ty tena fanovana ty atao am'izao fa zay tena fanovana ilain'ny firenena zay tena hevitry ny olona amin'ny conférence nationale zay no rovana. Olona Pietra Kotriniana ya. Ka zay ny lazako hoe atao miaramila io satria nahoana raha fa miaramila io dia tsy misy neutre zany dia azo ato kokoa tsisy fiandaniana rehefa tonga ny fifidianana io satria ty zao ne tsy maintsy afaran'ny fifananana na fifidianana fefotany na fifidianana iny tsy maintsy afara ary ny any hevitra zao na fifidianana filohan'ny fokotany na fifidianana maire
na fifidianana ny député na fifidianana zay ho lehibe ny rafitra rehetrarehetra agny am'vondrom-baoko aparitra agny de tokony atao suffrage universel aby fa tsy misy atao grands électeurs zay ny hevitro zany zay farany napetriretra le tenao misy manao verrouillage eo ambonao fa nareo MFM manga na ianao tsy mba nandeha hoe mba miresaka mifantana amitry zareo milaza n'izany hevitra zany ia moa aloha zany misy hen'ny olona ary hitako tokoa misy zavatra marina ia tsy milaza ao manaraka sa tsy manaraka anazy zao izy di milahy fa ny fisian'ny olona manao tentative milaza hoe tokony tono mitady ifehendreo misy io ianao fa ianao ve makeny sa tsy makeny mba miresaka amitry zareo miteny hoe aza mananony ianao ka zaho miresakako miresaka ny azy zany zao miresaka zany miresaka zany zao ny antony satria nohony misy olona be dehibe mba miteny aminay hoe nareo mba rovo mba tsy sanatria ho salany taloha ihany satria anao ny anitra ao tsy androany ane ny olazanao izy fanovany eto fa nahoana na indimina ny efatra tika zany zao nahoana ny tsy tanteraka satria nahoana avilivilin'le mpanao politika le fanovana de misy zavatra tapaka ny olona amin'ny conférence nationale tsy zay ny place amin'ny constitution zay ny ayahan'ny olona io ary zay mahatonga ny olona hoe ny angosongoana ny maty sy andevelo ary aho miteny eto tsisy olo anaiky anjantsony eto zao hoe misy zavatra tena tapaky ny olona any amin'ny conférence régionale any amin'ny conférence nationale ka hisy olo milivily an'izay tsisy olo anaiky anjantsony any eto vomeloza tsisy olo anaiky anjantsony eto hanaovana zavatra mboamboarina fotsiny hoe aleo mba mijanona amin'ity président manana fahefana be dehibe ty tsisy olo anaiky anjantsony eto anisan'ny zavatra lehibe tsy voateny teo monsieur zoaefa am'le hoe fanovana de hoe na inona ataotsika eto akoatrany hoe tsy ilaina so ny fivangongoam-pahefana de nisan'ny zavatra lehibe tsy maintsy apetraka amin'ny fanovana zao no hoe tsy maintsy misy fanaraha maso matanjaka ny fitantanana ny rara-panjakana tsy mety ahoana moa ny apisy bonne gouvernance fanjakana tsaratatana eto hoe ny inspection générale de l'état io ohatra am'izay de rattaché agny amin'ny présidence rattaché amin'ny exécutif ireo nefa mitatana volagna be dehibe ka ny zava-dehibe anisany anova tsy maintsy anaovantsika fanitsiana zao ny sampandraraha-panara maso ny fitantanam-bola-panjakana de tokony mahaleo tena na rattaché na agny amin'ny assemblée nationale ary ny assemblée nationale de tokony hanana fahefana matanjaka amin'ny atao pouvoir d'interpellation sy ny contrôle parlementaire zany hoe zao io base ny démocratie ino matsy lefa régime ndray zay hoe régime parlementaire sa président le samy manao senderany hoe fanjakana tsaratatana zay fanjakana anisy teto kanefa ty zao le olohana mpanara-maso tokony hanao an'izay finony eo mba nielatra any eo zay ny tsy mety tsony am'izao fanovana atao zao fa misy zay contrôle technique fa ny contrôle politique de ny assemblée nationale zany hoe io pouvoir d'interpellation io amin'ny fotoana rehetra de tokony voariny lalam-pandrena ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra eto amin'ny tany républicaine Madagasikara de tokony ho azo ny assemblée nationale latsoana amin'ny fotoana rehetra ilany azy